fa mbola hijanony eo amin'izay pejin'ny politika sy mikasika ny raharaham-pirenena izay hatrany dia mitsoaka andraikitra eo anivon'ny fampanjakana ny demokrasia ireo solombavam-bahoaka nivoaka ny efitrano fa tsy nanaiky ny fidy ireo lalàna mikasika ny fifidianana. Ny fandaniana ireo lalàna mikasika ny fifidianana ireo dia lalana iray irosona amin'ny fampanjakana ny demokrasia eto Madagasikara, hoy ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina androany. Rehefa misy ny fifidianana ao anatin'ny antenimieram-pirenena tsy voatery tohivevitra daholo ange ny olona rehetra, misy ny manaiky, misy mety tsy tohivevitra anatin'le izy, fa tsy izany akory no midika hoe dia ndeha hivoaka ako satria za dia tsy makasitraka aniny zavatra iny. Aiza zany ny fanajana an'le vahoaka zay nanolotra anao, zay nifidy anao, zay le demokrasia. Mila ianarana izay zavatra zay ary everiko fa fotoana izao tokony iarahana mitodika an'izany. Faharoa zay tiako tenenina dia zao ny fandaniana lam-pifidianana zany nge ka firosoana eo amin'ny fanamafisana ny hoavy eo amin'ny fampandrosoana ny firenena. Ary zany fifidianana izany miray fo amin'izany daholo, na mpanohatra izy, na mpanohana izy, na tsy mpanohana izy, miray fo daholo satria lalana tokony hodiavina izay zavatra izay. Ka zay mahatonga hoe misy ny hevitra tsekenao dia mametraka ny sosokevitra ianao, zay le hoe amandement nametraka kery zareo fa na izy ara tsy nandany an'le izy akory fa nitsoaka fotsiny amin'le izy amiko zany tena mitsoaka andraikitra zany eo anatrihan'ny adidy sy ny andraikitra zay apetraka ny vahoaka amin'ny teny. Ka za miantso ny rehetra mba hiverina amin'izay fahatsiarovatena eo amin'ny andraikitra izay. Firenena tokony ho banjinina, tombotsoa amin'ny vahoaka ny tokony ho banjinina, ny fampandrosoana eo amin'izay imatimatesany rehetra ara-politika zay ny tokony ho banjinina, fa tsy ny fanakorontanana firenena. Filoham-pirenena dia efa milaza fa tsy ekeny ny fanakorontanana satria ireo mpanakorontanana ireo ihany ny ametsiny rehefa avy eo hoe tsy naviten'inona ianao nefa isan'andro san'andro ny azy ny ataony dia ny anakina anao tsy androso amin'ny fampandrosoana. Ka dia zao zany antsoko ny vahoaka malagasy miara-metana, miray fo amin'izany hoe fampandrosoana izany ary miaraka manohatra an'izany fanakorontanana zany satria tsy mila an'izany intsony ny firenentsika. Efa ampy zay ny fahantrana nisy teo amin'ny firenena, ampy zay ny korontana nisy teo amin'ny firenena, fa tokony hiaraka mibanjina ny hoavy lavitra isika rehetrarehetra.